Fiavana malala izay miaino sy manaraka ity fandaharana teny soa mahafaly ity. Ampifaliana, ampitiavana, ampanajana no iara-bako anao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary eto dia manonona sahady ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'Andriamanitra ny ho aminao sy ny ankonanao izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana ity. Anio isika ary dia iroso amin'ny fandrenesana tenin'Andriamanitra ho fampianarana, ho fanovozan-kery ary ihany koa fampahirezana ho antsika tsiraray avy ao anatin'izao vanim-potoan-tsarotra izay lalovantsika izao. Vakitsika reto tenin'Andriamanitra manaraka rehetra ireto. Salamo fa 3:30, andininy fa 3:10 hatramin'ny 5:10, ohabolana 7:7, Jeremia 7:10, andininy fa 10. Melohan'izany nefa dia hivavaka isika mba ahafahan'Andriamanitra miasa ao anatin'ny fotsika satria tsy amikery na mimpatanjahana fa mifanahako ho Jehova tompony maro. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra mahery ianao, tompon'ny teny, tompon'ny afatra, apetraka eo ampelantananao ny zavatra rehetra dia mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina da io ny olona rehetra izay hiaino ity tenin'Andriamanitra ity ary ampahirezo izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salamo fa 3:30, andininy fa 3:10 hatramin'ny fa 5:10. Eny an-danitra no itsonjovan'i Jehova, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no ijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Ohabolana 7:7 dia ny andininy fa 3. Ny memy ho an'ny volafotsy ary ny fatana fandrendrehana ho an'ny volamena, fa Jehova ihany no mpamantatra ny fo. Farany Jeremia 7:7, andininy fa 10. Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany mamakina ny teny. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Raha miaino tsara ianao teo dia miverimberina matetika momba ny hoe fo. Ny Baiboly dia miresaka imbetsaka momba ny atao hoe fon'ny olombelona, ary Andriamanitra dia atao hoe mpandinika ny vo sy ny fo. Andriamanitra dia mijery ny fon'ny olombelona. Andriamanitra tsy mba mijery ivelany tahaka ny olombelona izay mandinika ny endrika amam-bika, ny tsanganana sy ny sisa sy ny sisa, fa izy dia mandinika ny fo, ary ny mason'Andriamanitra dia mifantoka ombenombeny ao amin'ny fotsika zanak'olombelona. Noho izany indrindra no ianarantsika ity lohahevitra anankiray ity izay nomena izao lohateny izao, manao hoe ireo toe-po araka an'Andriamanitra. Fampianarana amin'itoy izy ity, mety eo amin'ny fandaharana 4 eo no ianarantsika ity fampianarana ity, ary izay anasaiko anao sahady mba hiaino sy anaraka tsara tsy tapaka ity fandaharana ity. Hitanao zany ao amin'ny pejy Fiangonana Jesosy Mamonjy Tsara Sotra Mery Mandroso sy ao amin'ny compte Facebook izay mitondra ny anarako Christian Ranevinirinina. Hijery aritsika voalohany ireo toe-po araka an'Andriamanitra. Anisan'ny toe-po voalohany izay araka an'Andriamanitra dia ny fotorotoro sy mangorangoraka. Salamo 2:10, andininy 7:10, ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro. Ny fotorotoro sy mangorangoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsimotsimony. Mipetraka amin'ny fanontaniana ankehitriny hoe manahoana moa ny toe-pon'ny olombavonjy, manahoana ny toe-pon'ny kristianina.
mbola ao ve ilay toe-po torotoro sy mangorangoraka. Andriamanitra dia miteny manao hoe ny fotorotoro sy mangorangoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsininy. Izany hoe zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny ananantsika toe-po torotoro sy mangorangoraka. Ny mifanohatra amin'izany toe-po mangorangoraka izany, ny mifanohatra amin'izany toe-po torotoro izany dia ilay fo vato, ilay fo ratsy. Ny Baiboly miteny manao hoe nivoaka ozy izy ny mpamafy mba hamafy, ny sasany teny amin'ny tsiro, ny sasany teny amin'ny moron-dalana, ny sasany teny amin'ny tany tsara, fa ny sasany kosa dia izao teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy. Tany marivo ambony vatolampy, lay toe-pon'ny olona izay mba mandray ihany ny tenin'Andriamanitra, kanefa misy fo vato ao anatiny, misy fo mafy ny fony noho ny famitahany ny ota. Ny ota ry havana malala, ny fahotana dia manamafy ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Marobe ny mpivavaka miala maina eo anatrehan'Andriamanitra satria manana fo vato, manana fo ratsy, tsy mety mibebaka, tsy mety miova. Inona ny ilayntsika izany fotorotoro izany? Ilayntsika ny fotorotoro rehefa miainy ny tenin'Andriamanitra isika. Izao ny olona tsinjoviko Jehova dia izay torotoro fanahy, izay mangovotra noho ny teniko. Anio raha iainy ny teniny ianao dia aza manamafy ny fonao. Ny tenin'Andriamanitra dia natao ilatsaka ao anatin'ny fotsika. Raha mandray tenin'Andriamanitra ianao, alatsao anatin'ny fonao izany, reketo ao am-ponao izany, dia amokatra izany. Ilaina ihany koa ny fotorotoro rehefa mamaky sy mandinika ny soratra masina isika. Ny soratra masina, lay tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, lay fahazavana ho atsika. Rehefa mamaky ny Baiboly ianao dia ilaina manana fotorotoro satria ny tenin'Andriamanitra dia afaka mikasika ny fo. Ny tenin'Andriamanitra dia afaka manindrona ny fo. Ary manana fotorotoro ny olona izay mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga fiainana, ho tonga nofo eo aminy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny teny ozy izy dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia ho tonga nofo, ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Raha manana fotorotoro sy mangorangoraka ianao eo am-pamakina ny tenin'Andriamanitra, eo am-pamakina ny soratra masina. Izao ny lazainy ray avy sy manerineriny, monina mandrakizay ao amin'ny toerana masina no hitoerany. Monina izy ao am-pony maneriteny, ao am-pony ny torotoro fo. Amelombelona ny fony maneriteny sy amelombelona ny fony ny torotoro fo. Ilaina ihany koa ry hava malala izany fotorotoro izany rehefa mivavaka isika. Rehefa mivavaka isika dia miresaka amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka isika dia mandoatra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mivavaka izay ataontsika dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra satria vavaka vokatry ny fotorotoro. Mirotsaka ny ranomasonao ary tena mahatsapa mihitsy ianao fa tena miresaka amin'Andriamanitra. Ny fivavahanao no tokonao ary eo atratranao ny fivavahanao ary azonao antoka fa tafapakany amin'Andriamanitra mihitsy izany vavaka izay ataonao izany satria nahoana miaraka amin'ny fotorotoro, miaraka amin'ny fo mangorangoraka. Marobe ny kristianina amin'izao fotoana izao tsy mahatsapa ilay aina intsony eo am-pivavahana, tsy mahatsapa hery intsony eo am-pivavahana. Toa ohatrany hoe ny laoza ny fanahy masina satria nahoana hoy ianao efa misy ny fahotana ao anatin'ny fony, efa no amafisina ny fony, tsy mahatsapa na inona na inona. Eny na dia mandohalika mivavaka azy dia tsy mahavita na dia 5 minitra azy satria nahoana efa tonga mafy ny fony, mampalahelo ny toerana misy azy. Engany ianao mba tsy ho sendran'izany ry havako, fa engany mba hamangy anao ny fanahy masina, engany mba hikasika anao ny fanahy masina dia hanome ianao ilay fotorotoro sy mangorangoraka dia afaka hivavaka ianao. Rehefa miteran'Andriamanitra ihany koa tsika dia mitera amin'ny fotorotoro sy mangorangoraka. Ary ity ny tena zava-dehibe, rehefa mibebaka dia ilaina ny fotorotoro sy mangorangoraka. Izany nataon'i Davida olona araka ny fon'Andriamanitra, fa izao olona araka ny fon'Andriamanitra azy. Raha sendra latsaka tamin'ny fahotana izy dia tsy nihirombelona izy
nanamary teny fa nibebaka izy nivona tamin'Andriamanitra izy ary rehefa nibebaka izy dia niaraka tamin'ny fitarainana fisaonana fifonana fivalozana tanteraka ka izany na tonga azy ny teny manao hoe ny fotorotoro sy mangorakorak'Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny nanamarina ny fibebahana izany fotorotoro sy mangorangoraka izany satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia miasa fibebahana mba azahoana famonjena tsy haninenana ary ny toroteny dia mila manina izany fotorotoro sy mangorangoraka izany. Faharoa ry havana malala ireo toe-po araka an'Andriamanitra izay tokony ho ananantsika dia izao fo itoeran'ny fanamasina sy ny vokany rehetra ny fotsika itoeran'ny fanamasina. Ny fanamasina dia afaka tonga ao am-potsika, ny fanan'Andriamanitra dia afaka ho tonga ao am-potsika. Ary nakalaza ny Pentekosta isika dia nahita sy nahalala rehefa niainy tenin'Andriamanitra, rehefa namaky ny soratra masina fa tamin'ny andro Pentekosta Andriamanitra napidina ny fanamasina tao am-pony ny olona rehetra, tao am-pony ny kristianina rehetra, tao am-pony ny olombavonjy rehetra, tonga tao am-pony ny fanamasina. Galatiana 4:1 ary satria zanaka ianareo dia nirahan'Andriamanitra ao am-potsika ny fanahany zanany miantso hoe Abara eo. Rehefa tonga ao am-ponao ny fanamasina dia tsy maintsy miaraka amin'ny vokatry ny fanamasina rehetra. Fanamasina tsy mandeha rery zany, tsy maintsy miaraka amin'ny vokatra izy, tsy mandeha rery izy fa tsy maintsy miaraka amin'ny vokatra. Ny vokatry ny fanamasina dia fantatsika tsara, voalaza ao Galatiana 5:2-3 fa ny vokatry ny fanamasina kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovatsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahonona-po. Tsy misy lalàna manohatra an'izany. Ireo rehetrarehetr'ireo dia tokony ho hita ao anatin'ny olona izay milaza fa manana ny fanamasina. Apetrako ny fanontaniana, moa ve ianao manana ny fanamasina? Ahoana ny ilazan'ny olona anankiray fa manana ny fanamasina izy nefa tsisy fitiavana eo aminy? Ahoana ny ilazany fa manana fanamasina izy nefa izy tsy mahatsapa fifaliana, tsy mahatsapa fiadanana, tsy mahatsapa fahalemem-panahy, tsy mahay manao soa amin'ny olona, tsy mahay manao ny marina, tsy mandeha amin'ny famarinana? Raha ao anatin'ny fanamasina dia izao tsy maintsy hita ao amin'ny avokoa ny vokatry ny fanamasina rehetra. Koa izay ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay nomenanao tamin'ity androany ity, mbola itoy izao fampianarana izao ary manasanao amin'ny fotoana manaraka mba hanaraka tsy tapaka ity fandarina ity. Ivavaka isika enganeny fanamasina menao fotorotoro ary enganeny fanamasina hitoetra ao anatin'ny fonao. Fa raha am-ponao ny fanamasina dia ambarako aminao ho sambatra ianao ary ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana, teny bokin'ny zanak'ondry. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao. Ray masina tsara indrindra, dera sy mankalazanao manome voninahitra, misaotra betsaka ny amin'ny teninao, misaotra betsaka tamin'ny afatra izay natolotra ao anay tamin'ity androany ity. Ampio ny olona mba hanana fotorotoro sy mangorangoraka, ampio ihany koa ny olona mba hitoeran'ny fanahy masina ny fony rehetra. Mangataka aminao izay Jesosy eo, ataovy eo aminay izany, mamindrafo aminay. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Eny havana malala, misaotra anao izay tamin'ny faharetana ny aino sy nanaraka ity fandarana ity. Fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankonanao. Manasanao indray izay amin'ny fotoana manaraka dia mbola ambara aminao indray nitoy an'izao fandarantsika izao sy ny fampianarana dia ny voninahitr'Andriamanitra ny amirapiratra mandrakariva eo amin'ny fiainanao. Pasteur Christian Ranevmirina niaraka taminao tamin'ity androany ity dia mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.